Shalom shalom لكلام مرحبا بسika rehetrarehetra shalom shalom Rabbi aina amin'ny Facebook shalom shalom koa an'izay manaraka rehetrarehetra Bezat Hashem manohy tsika zany amin'ity herinandro ity ny fampianarana ny Sha'arei Kedusha tamin'ny herinandro lasa teo tsy afaka nanohy tsika fa Baruch Hashem nisy ihany ny cours ny Pirkei Avot dia tohizana zany ny Sha'arei Kedusha alohany hanomboka angambany hoe averina kely fotsiny hoe maninona no inona ny antony inarana nyreto Sha'arei Kedusha dia amin'izao vanim-potoana amin'ny hoe Sefirat HaOmer iny mianatra foana ny antsoina hoe Pirkei Avot satria fantatra moa zany izy fa izay ihany no lalana noentina hatramin'izay noentin'ireo olon-kendry hampitana ny fahendrenan'ny Torah ao anatin'ny Torah ka izay le hoe Pirkei Avot sy Sha'arei Kedusha dia eo amin'ny fianarana ny fitoetra tsara hoe inona ny natao azahoan'ny olona anankiray antsoina hoe olon-kendry zany mendrika ho an'ny mpiara-belona aminy fa tsy manao ratsy. Izay ny tanjona voalohany satria araka ny efa nianarantsika tamin'ny Sha'arei Kedusha Rabbi Chaim Vital milaza hoe aleo lavitra hozy izy olona anankiray feno fahendrena toy izay olona anankiray feno fahalalana ao anatin'ny Torah mahay an'izao rehetrarehetra izao ny lalàna ny tantarana anatin'ny Torah ny Mishna sy ny sisa nefa olona tonga dia mora tesitra na manambany olona na olona feno dava zany resaka fihetsem-po ino zany fafinaretana olona mora malahelo olona sesany le toetra ratsy le araka ny fitatsika hatramin'izay izay mahatonga ny nosara afriki ho an'izay efa manaraka ny fampianarana hatramin'izay ny midot tovot izay le izy amin'ny teny hebreo midot tovot na ny toetra tsara iny no voalohany indrindra ho apita zany amin'ny fianarana ary le izy miaraka amin'izay tsy antsika hoe avela zany fianarana Torah na hoe fianarana ny lalàna fa miaraka amin'ny fianarana le izy fianarana lalàna fa
mila esana voalohany indrindra na ezahana moa zany hoe ezahana ny fametrahana na fianarana foana ny antsoina hoe toetra ratsy. Izany moa zany ny antsoina hoe zany hoe fitaizana. Mila mahay mitaiza zay zavatra zay tena marina, tokony ny ray aman-dreny no nampita azy aloha voalohany amin'ny zanany. Ny resaka antsoina hoe fahendrena. Zay zavatra zay nefa amin'izao fotoana mety hoe tsy ny fahendrena zao no ampianarina ny ankizy fa fitadiavam-bola. De rehefa hoe mitady vola mila mianatra any an-tsekoly. De nefa ny any an-tsekoly ny fampianarana ny fahalalana ny any, tsy ratsy le izy averiko any. Tsy ratsy ny fahalalana fa averina ihany izy hoe rehefa misy feno fahalalana nefa tsy eo ny antsoina hoe toetra ratsy de manjary korotana ilay inona moa zany tsy hoe mikorotana fa manjary tsy na feno lalàna ohatrany ahoana, feno fahalalana ohatrany ahoana ny olona anankiray manjary mampiseho toetra ratsy de tsy manimba an'le fahalalana ananany tena marina na de olona zay zany mahatonga an'le hoe tanjona ny cours rehetrarehetra natao hatramin'izay afaka mijery nareo anatin'ny Facebook na ny amin'ny YouTube na mikasika ny nosy afriky na mikasika ny sampana malagasy amin'ny fampianarana ny nosy afriky ny fahendrena foana no fototra anombohana amin'ny fianarana ny Torah. Ary indrindra moa zany mitodika koa le izy amin'ny antsoina hoe tsiambaratelon'ny Torah satria Torah tsy hoe mpisaty fotsiny, tsy hoe le dikateny fotsiny le ara-bakiteny no alaina anatin'ny Torah fa misy dingana efatra araka ny efa resantsika tany amin'ny vidéo ho an'izay tsy manana an'izay manasa anareo manaraka ny vidéo tany aloha azatashina. Fa zay zany le izy hoe fianarana Torah izy dingana efatra no ianarana azy fa mianatra Torah miaraka amin'ny fahitsina an'ireo toetra ratsy na midot ra'ot bezatashina. De mijanona zany tsika tamin'ny farany amin'ny laso avetrika kely fotsiny tsika ao anatin'ny chapitre antsoina hoe ireo fanazavana amin'ny atsipiriny amin'ireo dingana tokony dingana hitondra ny olona anankiray anatin'ny antsoina hoe tsadika zany olona mahitsy na olona marina ohatra ka dika izy fa tsedeka zany olona ataontsika hoe olona marina zany olo marina. De ato zany ny anatin'ity chapitre ty na varavarana faefatra ny tena marina amin'ny chapitre voalohany no ahitantsika no Rabbi Chaim Vital mizara amintsika hoe inona daholo ny zavatra tokony tanterahana na tokony arahana azahoany olona anankiray ho antsoina hoe tsadik. De tsika zany nahita karazana misy karazany efatra ny mitzvot satria tsadika olona anatanteraka mitzvah. De misy karazany efatra dimy ny mitzvah zay afaka tanterahana. Averisika zany izy fa efa niresantsika tamin'ny cours tany aloha. Voalohany misy karazana mitzvah zay miankina amin'ny vanim-potoana andavanandro. Inona ireo zavatra ireo rehefa hoe misy antsoina hoe fivavahana tefila bechol yeme achol reo vavaka atao isanandro shaharit mincha avit. De rehefa avy eo mitzvah zay miankina amin'ny vanim-potoana miavaka amin'ny andro andavanandro. Inona ireo vanim-potoana ireo? Shabbat de Yom Tov de Rosh Chodesh. Na Yom Tov moa zany ny antsoina hoe andro fety ohatrany hoe Pesach, Paka moa zany tamin'ny farany teo. Reny antsoina hoe Yom Tov. Raha ohatra ka adika ara-bakiteny Yom andro, Tov tsara, andro tsara. De Rosh Chodesh Rosh loha, Chodesh volana na voalohan'ny-bolana. Reny koa zany misy mitzvah zay miankina amin'ny fotoana miavaka amin'ny andro andavanandro. De ny dingana fahatelo efa karazana mitzvot zay afaka tanterahana izy rehefa tonga ny le fotoana anatanterahana azy. Ohatra hoe anao misy mitzvah antsoina hoe mivady, mila manambady de efa tonga zay de le izy zany tsy hoe ho tanterahany ohatra hoe ny ankizy mbola tsy ampy taona ataontsika hoe 13 sy 1 andro, 13 taona sy 1 andro. De izy mbola tsy hoe voatery fa tsy hoe mbola tsy tonga amin'le fotoana anambadiany dikan'izay zany le fotoanan'le mitzvah le didy zay tokony tanterahany mbola tsy tonga fa
ho avy am'le izy, rehefa mipoitra le fotoana zatatr'iny. De ny fahaefatra hitantsika farany teo, mitsivà zay tokony ho ezahany olona anankiray ho tanterahana ao anatin'ny vanim-potoana iainany andalovany ny eto an-tany. Misy ohatran'izay hoe mitsivà hoe manorata hozy izy Sefer Torah, ohatran'izay na manaova ataovy ny antsoina hoe PA, PA le antsoina hoe riran'ny sa zay atokana ho an'ny mahanitra sy ho an'ny koanim. Mahanitra moa zany PA ho an'ny mahanitra. Misy riran'ny sa zany apetraka ohatran'ireny. Zay zavatra ohatran'ireny zany miankina amin'ny ino moa zany tokony ezahany olona anankiray no manatanteraka an'izay. De tsika zany zao hiditra amin'ity herinandro ity le sokajina mitsivà fahadimy izay tokony ho tanterahany olona anankiray raha ohatra ka te hahazo an'le dingana antsoina hoe tsadika. De inona indray zany le karazana mitsivà fahadimy. Ireo karazana mitsivot hozy izy na didy izay tokony ho enjehany azafady zay tsy eo ampelantanan'ny olombelona no hanatanterahana azy fa Hashem no manome anazy alalana hanatanteraka an'ilay mitsivà. Tsy mitovy zany le sokajy fahadimy sy sokajy fahatelo tandrema satria ny anankiray tsy maintsy handalo am'izay le olombelona. Hoe ohatsika andaka le ohatra le hoe fanambadiana, hanambady le olona rehefa ny tena marina. Raha tsy hoe tena hoe manapa-kevitra hoe sanambady fa ny olona anankiray izay hanaraka Torah tokony manambady. De zay zavatra zay tsy maintsy ho avy zany. Marina fa Hashem ihany mitondra azy fa inona moa zany hoe le olona zany mitandrina efa fantany izy fa tokony tanterahana zay mitsivà zay. De eto kosa nefa misy karazana mitsivà na de tian'le olona raha hoe tanterahana le zavatra fa tsy ho avy mihitsy raha tsy Hashem no manome anazy alalana hanatanterahany an'izay mitsivà zay. De zay le ho dinihantsika amin'ity herinandro ity. Khamish, tsika zao. Ty zany le izy de tonga de tohizana zany. Ezat Hashem ho an'izay manaraka ao Facebook afaka mametraka fanontaniana. Khamishi lifdot bechor Adam leibam eshet achav ve la chalutz eshet ahiv. Misy anankitelo izy zany anaty tafiditra anatin'izay sokajy zay hoe Hashem no manome anao no mitondra anao an'izay mitsivot zay fa tsy anao mihitsy mitrandraka hanatanteraka an'izay. Inona hozy izy zany mitsivà voalohany zay? Pidion Abechor na vidina ano zany hoe vidina ny zazalahy voalohany teraka voalohany. Vidina amin'ny koanim satria ny tena marina ny zazalahy voalohany teraka amin'ny Israela dia amena ho an'ireo koanim, Kohen miasa am'zareo. Fa raha ohatra ka tsy hoe tsy tiany fa ho tian'le fanakaviana tazomina ny zanany hoe ao am'zareo de mila vidina zany izy, misy vidim-bola zay ny hoe pidion haben. Vidina le zaza zany amin'ny Kohen anankiray, azahoan'le zaza zany tsy hoe lasa Kohen izy miasa miaraka amin'ny Kohen fa mijanona ao anatin'ny tokantrano. Zay mitsivà anankiray. De zay manino moa zany izy tafiditra anatin'izay sokajy zay satria rehefa ataontsika hoe tsy le ankizy voalohany vokatry ny le fanambadiana tsy fantatra hoe lasa vavy. Rehefa lahy izy Hashem maname an'izay, rehefa vavy koa izy Hashem maname an'izay. Fa io zany miankina amin'ny Hashem no azahoana an'le lasa vavy ny ankizy. De rehefa mahazo lahy moa zany de zay izy zay le olona vao misokatra eo aminy le mitsivà na didy zay ho tanterahany mikasika ny hoe pidion haben satria raha vao iny lahy voalohany teraka tonga de ho an'ny koanim izy. Ezat Hashem. Libam eshet achav. De ty koa antsoina hoe ty antsoina hoe mitsivà levira le hoe raha ohatra ka sanatrian'izany misy mpivady de maty maty ilay
lahy. De raha ohatra ka manana rahalahy io le rangahy maty de misy mitsivaha antsoina hoe liboum. Liboum zay alainy misy andro anankiray azafady, alainy le rahalahin'io lehilahy maty io le vehivavy vadiny de azahoany zany hoe misy taranaka mitohy satria andraso averina tsara le fanazavana fa somary ohatrany tsy nazava tsara izy teo. Misy zany olona roa lahy sy vavy nanambady, mpivady zareo fa mbola tsisy zanaka, mbola tsy niteraka zany izy roa. De sanatrin'izany hazo shalom maty le vadiny lahy, le vadiny vehivavy zany maty izy. De misy rehefa zay mitranga de zay le hoe Hachem mitondra le zay ino moa zany hoe mitondra an'izay mitsivaha zay eo anatrehan'le rahalahiny le lahy maty, le rahalahiny maty zany. De misy zany mitsivaha zay antsoina hoe liboum, mila mifandray zany le rahalahy le rangahy maty miaraka amin'ny vadiny, azahoany mitohy ny taranaka ary mitondra ny anaran'le rahalahiny maty, tena marina. Zay alakha zay misy ngeza be ny ao anatin'izay araka ny fandraisantsika foana tamin'ny teo aloha fa reto le titre fotsiny no resahana Abraham Vital eto hoe zao daholo le mitsivaha tokony tanterahana sy anatin'izay sokajy zay, fa feno lalàna ngeza be ao anatiny. Lalàna anatin'izay tsy hoe izy roa zany mifanambady de miara-miaina daholo, miara-miaina hatramin'ny farany fa mitsivaha zay antsoina hoe liboum tena marina manome alalana zany ny Torah ifandraisan'ny le izy roa. Rehefa maty zany ny vadin'le vehivavy de tonga ny rahalahin'le vehivavy le lehilahy maty mifandray, misy ihody, misy fifandraisana indray mandeha. De vokatry ny ihody iny misy zaza teraka, de zay tonga de misaraka zareo fa tsy hoe mifanambady hatramin'ny farany. Zay ny alakha. Fa misy betsaka mantsy mety olona ohatra hoe mieritreritra hoe hijanona miaraka aminy. Fa ny alakha ohatran'izay, amena alalana fotsiny zany le rahalahy le lehilahy maty, misy ihody de misy zaza miteraka, zaza vokatry ny ihody iny mitondra ny anaran'le rahalahy zay maty. Zay ny alakha. De vita iny de tsy vita zay de miala, tsisy mifanambady. Fa rehefa aveo misy zay zany ny hevitra voalohany, fa rehefa miakatra anatin'ny raha am'zay misy sampana be dehibe ao anatiny. Shalom shalom Rabbi Chaim Ishay. Shalom shalom. Ok, zay zany ny mitzvah faharoa. De mitzvah fahatelo le haloutz eshet achav. De ty koa ao anatin'izay mitzvah zay foana antsoina hoe levirat zay, de raha ohatra ka tsy manaiky le rahalahy hoe za tsy hanao an'izay fifandraisana zay, azahoana an'le hoe zaza anankiray teraka, de misy ny antsoina hoe khalitsa na sotsika anazy. Khalitsa ina dikan'izay? Khalitsa zany hoe asorina ny kapa, ny kiraron'le vehivavy. Azafady, asorina le vehivavy le kiraron'le lehilahy de mandrora amin'ny tany rehefa aveo le vehivavy. De am'izay fotoana zay zay zany dika hoe tsy nanaiky zany le rahalahy akavady an'ny tsy hoe akavady moa zany fa anao an'le mitzvah antsoina hoe liboum. Reo mitzvah telo zany ny ao anatin'izay sokajy anankitelo, sokajy fahadimy. De tonga de tohizana zany. De Elohim azafady vakiko eto koa izy. Elohim midva rabanan. De fataro vita zany zay mitzvah telo zay. De tohizany Abraham Vital, fataro izy fa zao zany ny antsoina hoe mitzvah na lalàna zay avy amin'ireo rabanan reo olon-kendry tany aloha. Satria araky ny fahafantatsika fa ny mitzvah 300 taratra ao anatin'ny Torah daholo. De misy mitzvah anankifito. Ny olon-kendry no nanampy azy taty aoriana. De reto zany le mitzvah. Ner Shabbat, ny labozia zay ampirehetina amin'ny Shabbat. Ner Chanukah, ny labozia zay ampirehetina fahazavana zany zay ampirehetina amin'ny fetin'ny Chanukah. Megillah, famakinan'ny Megillah, Esther amin'ny Purim. Azafady mitzvah daholo zay.
Ny tilatia daim fanasana tanana na fampiakarana ny tanana ny tily na tsipy daim fampiakarana ny tanana. Irove hatseroty. Ny irova antsoina hoe hatseroty. Tsisy olona fa Dasema na so antany kely Ramby Khay Mishay inona ohatra hoe afaka mamaly atao amin'ny messenger inona antsoina hoe erov. Inona ny dikan'izany hoe erov? Dasema ndraso manaraka ndraso andrasantsika kely ny valiteny na amin'ny na soatana izy na manome vocal be Dasema satria erova ndramana andrasana kely vety raha ohatra ka hitan'ilay message be Dasema. Mitovy amin'ny alalana. Ye, ataontsika hoe alalana zany izy de Dasema. Fa zao ny mila ianarana ny définition zany tena marina. Ny erova miainga avy amin'ny lalàna anankiray hoe tsy azo atao ny mitondra zavatra avy amin'ny toerana anankiray toerana privé de hoentinao any amin'ny toerana publique. Zay alaka anankiray lalàna anankiray anatin'ny mikasika ny sabata rehefa andro sabata zay. Inona dikan'izany? Raha ohatra hoe mitondra ohatra zao hoe misy olona anankiray mitondra sidoro, mitondra le andeha amin'ny synagogue zany izy de mitondra ataontsika hoe mitondra lakle-ny trano. Andeha izy zany miala ao amin'ny tranony de andeha amin'ny synagogue. Zay zavatra zay ny tranony zany tena marina antsoina hoe reshota yahid na le toerana tokana satria ho anazy le izy tsy olona rehetrarehetra no afaka miditra ao anatin'ny trano io fa ny fianakaviany izy. Dikan'izay natokana le trano le toerana ho anazy. De rehefa ivoaka izy amin'ny antsoina hoe reshota rabim na toerana izay ho an'ny be sy ny maro. Inona dikan'izay? Ao an-tokotany any ivelany. De zay le hoe erova miankina amin'izay inona zany hoe ny Torah mandrara tsy azo atao ny mitondra zavatra avy amin'ny toerana anankiray antsoina hoe reshota yahid na le toerana natokana. De hoentinao le izy mivoaka any amin'ny toerana antsoina hoe reshota arabim na toerana ho an'ny be sy ny maro. Zay zany alaka anankiray. De nefa misy fomba, tsy hoe misy fomba, misy alalana zany hoe zay le tenenin'ny Rabbi Khay Mishay teo, alalana izy amena alalana ny olona mitondra entana raha ohatra ka misy zavatra ataony, misy fomba atao, zay no antsoina hoe erov. Erov zany ohatrany hoe ho atambatrao le misy zavatra atao, misy mitsva atao, misy zavatra tokony tanterahana, azahoanao mitondra zavatra avy any amin'ny toerana yahid na natokana de hoentinao le izy mivoaka any ivelany na reshot rabim. Erova misy karazany ataontsika hoe efatra. Hitantsika eto le izy. Erov voalohany zany antsoina hoe erov hatserot. Erov hatserot le erov zay resantsika zay. Raha ohatra hoe misy olona zany mipetraka amin'ny trano anankiray de misy lakoro nefa eo ivelany. Zay koa de efa tsy azo atao ny mitondra zavatra ohatra hoe te hitsakafo zany zareo any ivelany. De mila tsy afaka hoentina zao ohatra hoe seza sy ny sisa hoentina mivoaka amin'ny lakoro zany any ivelany. De nefa afaka atao zay rehefa manao antsoina hoe erov hatserot. De zay zany ohatrany hoe ho avadika anao lasa reshota yahid ilay reshot arabim. Iny dikan'izay lasa natokana zany le toerana tokony ho an'ny be sy ny maro natokanao. De amin'izay fotoana zay zany afaka hoentinao le izy ohatrany hoe na lehibeazina zany le
le trano tena marina raha ohatra ka ataontsika kisary tsara na lehibiazina kely amin'le lakory am'izay zany ianao afaka mitondra zavatra avy any ivelany ampidirinao anatiny de zavatra ao anatiny koa afaka avoaka any ivelany satria zay erova aveo kely le ampito kely le fanazavana teo ny erova ny fady zany hoe ny fady ny mitondra zavatra avy anatin'ny toerana natokana any ivelany de ny famaty am'izay koa tsy azo atao zavatra mipetraka avy any ivelany tsy afaka ampidirina ao anatiny ny dikan'izany any ivelany amin'le hoe feno olona ho an'ny be sy ny maro zany tsy afaka ampidirina any amin'ny toerana anankiray zay natokana tokantrano zay amin'ny tena izy resota yahida sy hoe tokantrano satria natokana le trano zay zany ny erova de zay zany ny voalohany hoe ho atambatra ao misy toerana kely anankiray zay tokony ho an'ny be sy ny maro fa natokanao lasa mitambatra amin'le tranonao tokantrano de ny tokantrano io zany lasa ohatra hoe lasa lehibe tampoka le espace de zay anao zany mba afaka mitondra zavatra vao anaty trano mivoaka na zavatra teo amin'le toerana tokony ho an'ny be sy ny maro afaka ampidirinao ao an-trano zay zany ny antsoina hoe erova zay ny voalohany zay misy faharoa ndray antsoina hoe erova tromin imho letsoreh mitzva izy ty erova tromim imho letsoreh mitzva tsika ty de ina indray zay erova tromim io misy lalàna anankiray koa rehefa sabata tsy afaka mivoaka ny tanàna mihoatra ny 2000 ama 2000 ama 2000 ama zany eo amin'ny lasaka kely ny 1 kilometatra 900 ataontsika hoe lasaka kely ny 1 kilometatra ataontsika hoe raha ohatra ka ataontsika mora de 1 kilometatra ny 2000 ama 1 kilometatra de ny olona zany ohatra hoe te handehandeha de tokony tsy mihoatra ny amin'ny sabata tsy mihoatra ny 1 kilometatra izy no mandeha fa raha vao mihoatra ny 1 kilometatra izy de mandika ny lalàna tsy nanaja mandika ny lalànan'ny sabata de raha ohatra nefa ozy izy raha ka le olona anankiray mipetraka amin'ny toerana anatin'ny tanàna anankiray de le synagogue nefa mihoatra n'le antsoina hoe trom zay le hoe espace azonao andehanana le toerana azonao andehanana mihoatra n'izay 2000 ama zay de misy fomba izy fatao azahoanao mifandray zany le tanàna anankiroa ohatra zany ataontsika hoe le tanàna ty misy tanàna ray de eto le tanàna anankiray antsoina misy an'le synagogue ato zany olona mipetraka ato le synagogue de eo amin'ny ataontsika hoe 4000 ama zany na 2 kilometatra ny anelany le olona zany ohatra mandeha amin'ny synagogue tsy afaka makany satria amin'ny 2000 ama na 1 kilometra de efa tsy afaka mandeha tsony de ny fatao am'izay zay le antsoina hoe erova tromin ataontsika zay hoe ho raisina zany le tanàna anankiroa de le espace eo anelanelany ho atambatra am'izay lasa ohatran'ny hoe tanàna anankiray izy roa ahoana fanaovana an'izay mila misy olona anankiray zany mipetraka amin'ity tanàna ty maka mofo inona atao hoe mofo lechem zany sy hoe sakafo satria rehefa ny olona anankiroa miara misakafo de ohatran'ny hoe mizara toerana izy tsy hoe ohatrany zay ny antony antsoina hoe mila mitondra mofo de misy olona anankiray koa zany aty amin'le tanàna anankiray mitondra mofo de mihaonana zareo amin'le toerana atsontsika hoe toerana mitovitovy alavirana zany le tanàna roa de eo zareo misy texte tenenina de miara misakafo apetraka eo ngany tena marina le mofo apetraka amin'ny toerana iny misy toerana zany ametrahana le mofo de eo mitambatra am'izay le espace lasa tanàna anankiray de am'izay fotoana zay afaka mandeha am'izay zany le olona mihoatra ny antsoina hoe trom le 2000 ama na 1 kilometatra tsisy olana antsony zany izy rehefa hoe voaka amin'ny tranony de andeha amin'le tanàna anankiray azahoany mandeha amin'ny synagogue zay koa zany alaha anankiray mila fantarina zay zany efa anankiroa zao hitantsika amin'ny karazana erova zay fotsiny mianatsy misy ok hitantsika zao ok de erova anankiray hafa indray irove tashvilin indray rehefa
ohatra hoe misy fety zany latsaka ao aorianan'ny sabata. Hoe eo amin'ny rishon lahady zany atsoina hoe lahady raha ohatra ka resitsika amin'ny calendrier grégoriana de hoe sabotsy zany le sabata de ny ao aorianan'iny am'zay lahady azafady le fety atsointsika hoe lasa ataotsika ohatra mihitsy le izy fa raha ohatra zany misy Yom Tov latsaka vendredi iny ny dikan'izany alohan'ny hiditra sabata zoma zany me fety de vita ny fety tonga de tafiditra sabata tsika satria sabotsy le izy averiko ihany raha ohatra ka manaraka ny calendrier grégoriana fa misy zany fety ataontsika an'izay le izy latsaka zoma de nefa tokony mikarakara sakafo ho an'ny sabata nefa ny fahatarana koa fa ny lalàna mikasika ny Yom Tov na andro fety mitovy amin'ny lalànan'ny sabata. Ina dikan'izay tsy mahazo mahandro amin'ny sabata, tsy mahazo mahandro satria zay anisan'ny asa 7 zay fady mandritra ny sabata hoe ny mahandro. De ahoana zany ny atao satria sady efa ahoana moa efa tafiditra anatin'ny Yom Tov zany ianao nefa tokony mbola mikarakara sakafo ho amin'ny sabata. Tsy azo atao nefa zay. De zay ny ilana an'le hoe irov tashvilin. Irov tashvilin le antsoina hoe misy zavatra ataonao, misy texte tenenina alohan'ny hiditra amin'ny Yom Tov amin'ny zoma zany azahoanao mamenao alalana ahandro sakafo karakaranao ny sabata. Averina zany raha ohatra zany fitinina ny hevitra antsoina hoe irov fanomezana alalana araka teneniny Rabbi Chaim teo. Amena alalana ny olona manao zavatra nefa na tena marina tokony tsy azo atao le izy satria tafiditra amin'ny lalànan'ny sabata. De am'izay fotoana zay zany rehefa voateny ny texte de afaka mahandro le olona mandritra ny Yom Tov nefa tena marina tokony tsy mahazo mahandro fa inona ny condition fotsiny azahoana an'izay afaka mahandro izy avy amin'ny afo efa napretina azafady alohan'ny hidirana amin'ny Yom Tov. Raha ohatra fa tsy tsy mahazo mapretra afo anatin'ny Yom Tov indray anisan'ny interdit anankiray anatin'ny lalànan'ny Yom Tov sy ny sabata tsy mahazo mapretra afo. Fa raha ohatra anao amin'ny Yom Tov mapretra afo anao alohan'ny hidiranao Yom Tov de avy amin'ny alalan'ny afo napretinao iny no azahoanao mahandro sakafo ho an'ny sabata. Zay zany fa telo zay karazana irov, antsoina hoe irov. De tishouf mivoot shitoufe mivoot shitoufe mivoot zay mitovy am'le anankiray niresantsika teo mitovy am'le ina moa le erov trumin non erov azafady erov hatzerot mitovy amin'iny fa zao ndray izy azahoanao ampiditra zavatra avy any ivelany reshut arabim de ampidirinao any antsoina hoe reshut yahid mitovy ihany zany le principe fa zavatra avy any ivelany zay no hoentinao hiditra anatin'ny ino zany anatin'ny toerana nasovatsika tsara. Ny shitoufe mivoot azafady no amenao ohatrany hoe anaovana irov fa ho an'ny ville ray manontolo. Ataonao zany zay zavatra atao manodidina le tanàna lehibe de azahoanao zany mitondra zavatra na aiza ho aiza naleanao. Ina dikan'izay avy am'zay irov zay lasa ohatrany hoe trano anankiray le tanàna satria misy zavatra natao zany natonga ny trano rehetrarehetra ohatrany hoe mifandray daholo mifandray de lasa ohatrany hoe reshut yahid na natokana toerana natokana fa mitambatra be dia be ho an'ny olona be dia be de zay olona rehetrarehetra mipetraka anatin'ny tanàna io zany afaka mivoaka mibata zavatra. Ohatra hoe misy olona zao misy zaza vao teraka de mila mitondra posety zareo satria tsy afaka hoentinao ohatra mila mandeha lavitra be amin'le tanàna de posety ny tena marina
tsy azo atao, tsy azo hoentina amin'ny sabata. Fa raha ohatra ka io tanàna io misy zavatra manodidina azy, ohatra zao hoe misy loharano, misy renirano manodidina an'io tanàna io, renirano Voajanahary efa tsy namboarina, de misy zavatra atao manodidina, le misy rabanima zany mahay manao an'le misy kavanana atao, de atao zay zavatra zay de lasa ohatran'ny hoe village trano anankiray le tanàna. De eo le olona afaka mampiasa am'zay ny poussette de apetraka zany de afaka mitondra ny zanany ao anatin'ny ville. Zay antsoina hoe Chitophe Nouveau Hôtel. Hitantsika fa be dia be ny lalàna anatin'ny Torah. De reo avy eo koa fa reo anatin'ny ireo rabanime no nametraka an'ireo lalàna reo, reo olon-kendry tany aloha, fa tsy le anatin'ny Torah. Ezaka Hashem. Fa zay koa tsy midika hoe satria ny rabanime dia tsy hajana, hazo ve shalom. Ny anatin'ny Torah sy ireo mitzvot napetraka ireo rabanime samy misy hajany daholo ary tsy maintsy hajana izy roa. Fa raha ohatra ka misy zany vanim-potoana anankiray hoe misy olona anankiray miteny anao vonoko anao, raha ohatra ataonao zay mitzva zay, de eo anao vao mijery hoe raha ohatra ka mitzva midy rabanane, aloha sariako le ohatra le hoe hovonoina, tsy zay. Fa raha ohatra hoe voatery zany le olona anankiray andika lalàna tratran'ny vanim-potoana, za tsy teny hoe vonoina satria zay mbola misy zavatra hafa. Fa voatery zany le olona tokony hoe azahoany hanavitra ny aina, zao no tafiditra aina izy fa voatery le olona amin'ny situation anankiray andika lalàna, de ny lalàna midy rabanane no ataontsika hoe mba moramora ny sazy moa zany, tsy hoe moramora fa moramora no anasorana azy raha ohatra ka tonga amin'izay fotoana zay. Fa ny mitzva zay avy aty anatin'ny Torah, iny ezahana mihitsy hatramin'ny farany, raha tsy hoe hatramin'ny farany tazomina foana le izy. Sarotrarotra zany manala an'le mitzva avy ao anatin'ny Torah noho le mitzva midy rabanane avy amin'ireo rabanime na ireo olon-kendry Bezat Hashem. Raha ohatra ka ataontsika fitiditsika zay hevitra anatin'izay, fa izy roa tsy maintsy arahana. Bezat Hashem. De vita zay le Idanut Arba'a Tzomot Tammuz Av Tishri Shevet Vetsom Esther. De anatin'ny mitzvot napetraka io rabanane koa reo fifadikanana amin'le efatra zay napetraka zareo ao amin'ny Tammuz, amin'ny volana Tammuz, volana Av, volana Tishri sy volana Tevet, ary re fifadikanana amin'ny alohan'ny idirana amin'ny fetin'ny Esther, Purim zany. Le Idanut al Rod ha Tzibur, ary mila zay koa raha ohatra ka miaina zavatra andro sarotra ny Tzibur na ny olona rehetrarehetra zany dikan'izay ny zanaka Israelita moa zany, fa ny tena marina olona rehetrarehetra tsy misafidy, fa eto asika miresaka ny zanaka Israely. Raha ohatra ka miaina zavatra sarotra de mifadikanina, zay koa afatrana an'ireo rabanime, ireo olon-kendry. Aiza no ahitantsika an'izay? Araky ny tantaran'i Esther sy Mordechai. Nangataka Esther satria nisy le décret napetraky Ahasverosh sy Aman hoe hovonoina daholo ny ny Hébreu sy ny zanaka Israely rehetrarehetra. De zany zavatra zany zavatra tsara, sarotra, fa tsy hoe tsara fa zavatra sarotra. De nangataka ny mpanjaka vavy Esther no teny hoe mifadikanina nareo raha ohatra ka tianareo hiovana na hitsahatra le vanim-potoana sarotra iainantsika zao. De inona ny zavatra nitranga? Nitsahatra marina le zavatra ary nivadika mihitsy le izy de lasa Amanina indray no vonoina sy ny zanany sy ny fianakaviany. Io un mitzvot assez shel Torah asher mefarshim ve sefer hazoar. De zao am'izay izy reo koa reto izy misy mitzvot assez na ireo fomba ny pozitiva zany zay hitanao anatin'ny Torah ary nazavaina sy taratra anatin'ny boky Zohar. Inona zany dikan'ity? Reto mitzva tonga de vakina fa manjary somary mety
mety ho tapaka Tazay lasa tohizana mandrapaha fa teneniko mety ajanona aingakaingana kely izy teo rehefa aveo azafady fa misy zavatra vonjeko kely fotsiny. Fa tohizana aloha izy zao. Manatiny afaka tohizana angamba Beza Tasem l'univers amin'ity herinandro ity rapitso. L'univers Beza Tasem. De inona hoy izy zany? Liziko itiat Mitzraim be parashat Tzitzit bayom u balaila. Voalohany hozy izy. Reto zany a minhag zany hoe mitzvah positif na fomba zay hitanao anatin'ny Torah fa napin ohatrany hoe hitaratra ao hitanao amin'ny fanazavan'le izy ao anatin'ny Sefer Zohar. Maninona izy miresaka ny hoe Sefer Zohar? Satria Sefer Zohar Rabbi Shimon Bar Yochai nanoratra azy tsy izy nanoratra azy fa ny mpianany fa Rabbi Shimon Bar Yochai no nanazavany izy ny mpianany de ny mpianany aveo nanoratra azy. De ny masora na ny fomba mantsy ny tradition am'izao hoe ny alakha na ny lalàna tsy ny Zohar hoy izy tsy mandidy lalàna zany fa ny Mishnayot sy ny Gemara sy ny Talmud no any ny toerana fandidiana lalàna fa ny Zohar zany tsy afaka manapaka ny lalàna. Nefa eto rehefa anao rehefa olona anankiray am'izay vonona miditra amin'ny antsoina hoe fianarana tsambarateny Torah sy te hitrandraka an'le hoe inona ny anton'izao mitzvah zao de voatery izy manokatra Zohar. De rehefa manokatra Zohar le olona tena marina Beza Tasem any no misy fanazavana misy fomba fanatanterahana le mitzvah am'izay de lasa ohatrany hoe lasa posek alakha zany am'izay am'izay fotoana zay ho an'ny olona nanaraka ny Zohar ny fampianaran'ny Zohar. Ny dikany hoe posek alakha ohatrany hoe mandidy lalàna, manapaka lalàna izy, afaka manapaka lalàna izy zao no atao amin'ity mitzvah ty. Fa tsy ny olona rehetra no manao an'izay. Mihatarina fa eo amin'ny hoe juif atsotsika hoe juif na zanak'Israel tsotra am'izao fotoana tsy avy amin'ny alalan'ny Zohar mihitsy no andidina lalàna anankiray fa jereny zareo na Shulchan Aruch na Gemara na Rambam sy ny sisa sy ny sisa. Zany tsy midika hoe diso zany tsy hoe tsara sy ratsy fa averina ihany safidin'ny olona ihany no safidin'le olona zay mampiesika ny manatona hoe mampiakatra ny fanahiny tsirairay samy manana ny tsiro ny zavatra tiany tsirairay. Ohatra misy olona anankiray te hianatra psaty hoe hoe anaraka ny fampianarana Rambam tsisy olana mihitsy zany tsy ananasiana olona mihitsy zany fa zay ny safidiny fa le tsy mety fotsiny zay le hoe manambany hoe na Rambam tena izy fa nareo tsy manaraka Rambam tonga de diso nareo tsy mahay lalàna satria fanambaniana zay le tafiditra amin'ny midot raot averiko ihany le izy. Reto zavatra reto ianarana ny lalàna ny mitzvot fa tokony hoentina ampahendrena fa tsy anambaniana olona satria zany le olona tsy nanaraka an'le izy na le olona tsy nahalala an'le izy de anao mihevitra hoe anao zany ambonin'le olona de ambaniana na miteny hoe le olona diso satria tsy manaraka an'le zavatra le lalàna narahako tsy zay mihitsy Beza Tasem. Zay zany voalohany de inona hoy zany le mitzvah resahany ato lizkor bechol yom et yom lizkor yetziat Mitzraim. Mila mitadidy isaky andro aman'alina ny nivoahana tao Mitzraim. Zay mitzvah voalohany. Lizkor bechol yom et yom ha-shabbat de mitadidy koa mila tadidina foana isan'andro bechol yom ny andro ny Shabbat. Faharoa zay. Lizkor yom asher amdat lifnei Hashem Elohecha Horev. Tadidio koa izy isan'andro ny fanekena ataontsika ny fanekena zay nataon'ny zanak'Israel sy ny Hashem tao amin'ny efitra ny Horev. Azafady diso ty. Lizkor yom asher amdat lifnei Hashem Elohecha bechorev. Ty nanomezany Hashem ny Torah ho an'ny zanak'Israel tadidio izy zay azadiny. Lizkor et asher aktzafta et Hashem Elohecha bamidbar.
tadidio koa izy a ny fotoana zay nahatezitra ny Hachem any zanak'Israël tao anefitra, zay le tao anefitra efatra zany zay ny zavatra resantsika mikasika ny fitadidiana lizkor manino satria misy antony zay lizkor maase Miriam tadidio koa izy zany le zavatra nataony Miriam levarer al hatora lefaneha de manao bénédiction rehefa tonga izy rehefa misy sefer Torah tonga de amaky an'le sefer Torah anao de tsy maintsy manao bénédiction zay tsy hoe birkat Torah le istakel be tzitzit be pasuk ve ur item oto de rehefa tonga am'le pasuk anatin'ny Shema Israël ve asona em tzitzit de rehefa teny izy hoe ur item otam ary hojereny zareo izy inona zay le tzitzit inona le tzitzit le ataontsika hoe tsy hoe arabaka fa ohatran'ny reto tzitzit zany amin'ny teny azy satria tzitzit ny talit rehefa tonga am'le hoe ur item oto ushartem et kol mitzvot hoe rehefa tonga am'zay fotoana zay izy de jereo le tzitzit jereo tsy maintsy jerena zany le izy am'zay fotoana zay le zatry zay koa raha ohatra zany hoe mamaky tsika anatin'ny Torah hoe ataovy le Shema Israël fa izy anatin'ny Zohar miteny hoe tsara izy fa rehefa tonga am'zay toerana zay de tsy maintsy mijerena le tzitzit fa le zatry toy ny la chouve be teshuva shelema mila mibebaka ary miverina mibebaka tena tanteraka ho amin'ny ota rehetrarehetra zay natao na zavatra rehetra tsy nety na zavatra nanafitohana ny mpiarabelona aminao na nanafitohana na zavatra tsy nety natao eo anatrehany Hachem izy roa de hoe la chouve be teshuva shelema ary mibeba ary miverena amin'ny Hachem ary taovy tanteraka le izy azatsiana zavatra rehefa hoe navitan'le hoe teshuva afaka zay le zavatra de aza miverina n'intsony zay ny dikany antsoina hoe fibebahana fa tsy hoe ohatra zao hoe misy zavatra natao hazo shalom de mbola nangataka fibebahana teshuva nefa afaka andro vitsivitsy na ataontsika hoe volana vitsivitsy de verina indray le zavatra dikan'izay le teshuva mbola tsy shlema mbola tsy tanteraka shalem Mir'at et Hachem be korbanot ashahar ou bezmirot Mir'at et Hachem atahotra misy tahotra ny Hachem ozy izy rehefa mamaky an'le korban le ino le sorona le sorona rehetrarehetra nitanterahana atao amin'ny tempony iny anatin'ny rehefa manao shaharit le vavaka amin'ny maraina de misy ny antsoina hoe korbanot mila manana tahotra ny Hachem izy ianao rehefa mamaky an'iny tahotra satria ny korbanot ny tena marina solony aina tokony ho an'le olona nanota satria tena marina tokony le olona nanota no alaina ny ainany fa satria misy ny antsoina hoe famindram-pony Hachem de mitondra sorona anao sorona ny ainan'le biby solony ainanao de am'izay fotoana zany misy tahotra satria rehefa tena marina ahoana fandehan'ny fanaovana zavatra zay eo le olona nanota mitondra le biby atao sorona de jereny tsara ao anaty maso misy kavanao de zatrany fa hitanao zany le biby eo miara-mijery anao de anao mametra misy zavatra ataon'le Cohen mamono azy fa tarina zany fa amin'ny fotoana io tokony anao eo amin'ny place eo amin'ny toeran'le biby ataovana shkita zatrany am'izay fotoana zay tena manampy hitanao hitanao zany lasaka very ny ainan'le biby vokatry ny ota nataoko zatrany de am'izay fotoana zay mila misy rehefa manao an'le teshuva mibebaka amin'ny ota natao tokony tsy olona tsotra olona normal aza tsy hoe olona tsotra tokony najanona am'izay le ota rehefa mahita an'izany zavatra zany satria santsiny zany tondra foana zany hazo shalom isa taona na isa-bolana biby hovonoina vokatry ny ota nataonao hazo shalom de am'izay taona zay mahatonga an'le hoe satria tsisy tsony tempona anaovana an'le sorona de tadidio izy ary izao fa misy tahotra anao rehefa mamaky antsoina hoe korbanot fa tsy mamaky fotsiny am'izao de tsy vitan'izay fa ny psuke de zimra koa izy psuke
Ireo inona izy teo psyque des Imran ny Tehillim zay vakiana aorianan'le CDR antsoina hoe Korbanot bezatra sy. bezatra sy. Ahab Hashem لأهاب Hashem ببركات أعباد عולם وببسوك بأعفت Hashem Elohecha. Fataro izy rehefa tonga am'le Shema Israel de mila manana an'le fitiavana ho an'i Hashem, le ahab et Hashem, tiavo izy Hashem rehefa tonga am'le pasuk le hoe ببركات أعباد عולם rehefa tonga am'le bracha antsoina hoe ahavat olam aorianan'ny Shema raha tsy diso za misy an'ity rehefa tonga amin'ny toerana hoe ahavat olam tiany ny zao tontolo zao ahavat olam na fitiavana na jusque hoe fitiavana mandrakizay olam oby pasuk ary le pasuk ao anatin'ny pasuk faharoa ny Shema Israel efa vitantsika hoe Shema Israel Hashem Elokeinu Hashem Echad de ahavta et Hashem Elokecha eo anao de tena hoe mila miaina tena fantatrao fa tianao Hashem Hashem misy ahoana no ny fitiavana ve afaka hoe ohatran'ny hoe forcena zay le fantatry eto io zany mitzva io didina le olona ho tia an'i Hashem. Misy olona anankiray ve afaka terena ho tia olona ho tia zavatra anankiray hafa. Zay fanontaniana koa zay. Bezat Hashem. Bezat Hashem angambany ajanona eto aloha fa misy zavatra tsy vonjeo kely fa raha ohatra ka misy fanontaniana na misy zavatra tsy azo de afaka mametraka fanontaniana eo anao amin'ny messenger Bezat Hashem. Fa ajanona aloha zany amin'ity. Baruch Adonai Olam Amen ve Amen. Toda Rabba Rabbi Aina au Facebook toda Rabba Rabbi Chaim Ishai toda Rabba Rabbanita Bezat Hashem. Izay rehetrarehetra nanaraka tao amin'ny YouTube de mialohan'ny Kriyat Shema oui zay le izy le bénédiction tonoina alohan'ny anonana ny Torah Kriyat Shema azafady le hoe Ahavat Olam toda Rabba ken toda Rabba Rabbi Chaim Ishai zay zany aloha ny an'ity fa tohizatsika izy brineder Bezat Hashem rapitso raha ohatra ka mety ny fotoana toda Rabba Yom Tov lekolam